Isaky ny fetiny Allemagne ny fahatelo ny volana Oktobra izay dia anisany sakafo izay hita any an-toerana ary ankafizindreo vahiny asaina ny sosisy izay mitovy tsiro amin'ny sosisy any Allemagne mihitsy. Dia jerentsika indray izay sary izay. Manana fahaizana manokana amin'ny fanamboarana sosisy ny firenena Allemagne. Eto Madagasikara dia ahitana sosisy mitovy tsiro amin'ny hita any Allemagne izay. Isaky ny fetiny fitambaran'ny Allemagne izay ankalazana ny fahatelo ny volana Oktobra dia etetsy amin'ny Villa Berlin ny sosisy izay voalaza fa mitovy tsy valaka amin'ny tsiron'ny sosisy hita any Allemagne. Na ny teratany vahiny na ireo teratany malagasy efa nandalo tany Allemagne dia manamarika izany avokoa. Se rappelle toujours l'Allemagne. C'est bien qu'on trouve ça ici à Madagascar. C'est magnifique. Ça donne mahafinaritra zany dia gasy any zany no manamboatra an'itony fa efa hain-tsara manao an'ilay sosisy allemande zany dia tena mivoaka tsara. Orinasa mpianakaviana any Antsirabe no mamokatra ireto sosisy ireto ary mahatratra 20 kilao no omanina rehefa fetin'ny Allemagne toy izao. Zany manakaiky be ny tsiron'ny sosisy allemande. Tena hoe sosisy allemande fa Madagasikara. Sosisy allemande zany na dia tsy mahita tsony aty dia mba tonga dia hoe aleo manao aty satria tsy mahita azy. Karazany maro moa no vokarin'izy ireo ka miankina amin'izay ny vidiny. Misy ny 9,00 ariary ny kilao, 7,00 ariary, 2,00 ariary ary 2,20 ariary.